miasa amin'ny radio anareo izao. Itomboko vavy Fazilina. Fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara indromiseho nosoratany Rado Andrianiaina. Ho velomin'ny Louise Ravelsoa sy Nanja. Miaraka amin'ny Zoma amin'ny Rina, Fetra Sarobidy, Christophe Rabiarimanana. Mandray feo sy mandrindra ra teknika, mamiaro vony, manatontosa, Nanja Razavin-Drakoto. Zao verototsy vao miditra ny trano a. Tena sarotra tenenina mihitsy ianao ty a. Fitiavako anao nge matoa zany tenenao hoe. Impira veriko amin'ny eny ary fa zange efa olon-dehibe. Mba fantatra tsara ny tokony ataoko a. Tsy mifanaraka aminao kosa amin'izao alipody zao e. Na ny fitaintainako miandro anao eto aza. Mba jereo nge famataran'ora io e. Efa manondro amin'ny 7 ora sasany alina. Tsy mametsy anyeny kosa aloha raha iteny izy a. Marina fa olon-dehibe fa tsy tokony ho dialina kosa e. Atinga eritojoka sady misy mpamon'olona misy mpakakeriny. Tsy milamina mivandrim-pahalemana aty ambanivohitra aty. Fantatro tsara zany saingy tsy afaka ny amela ny Vazilina ody rery kosa. Tovovavy kely iny ve izy dia ho avelako amakivaky samy rery amin'iny lalana pasam-bahiny iny aminareo e. Pasam-bahiny? Fa iza ly ty ny olona terilany pasam-bahiny amin'ity andro alina ity ritojo a. Fa dontomy mangazo koa ve ny sofin'le ty ka tsy mahare tsara e. Vazilina ho aho. Mbola nanatitra azy ihany na taraiky ahy. Za ve ny dontomy mangazo sa elany jamba ny fitiavany. Tsy misy trano iny pasam-bahiny na ray aza. Oritojo a. Somba na randolo tana azy ianao ty. Malaza ratsy nge iny toerana iny e. Sady misy mpamosavy amin'iny misy matoto. Iza ny olona sa andeha irery amin'iny lalan'iny amin'ny andro alina tahaka izao raha tsy ianao. Teneniko anao tsara fa amin'ny atoandro aza amin'iny misy lolo miseho. Zay ndray ianao sy ny angano arirariranao roneny a. Impira veriko aminao aza fa tsy mino an'izany aho a. Mbola iny io lafa aza maike. Aty ambanivohitra nge ka misy trangan-javatra maro tsy fahita ny an-tanan-dehibe. Mba eno ihany izay lazain'ny olona lesa ritojo. Dia ina zany tianareo mianaka ho lazaina amiko aloha e. Aza vao tsara fa tsy azoko ange izay tianareo ambara e. Efa mazava zany ritojo a. Tsy azo ataony mandeha rery na mandeha alina sy andro hariva amin'iny lalana eny pasam-bahiny iny fa misy matoto iny toerana iny. Fa ny mahagaga nefa dia tianao milaza fa nanatitra olona teny pasam-bahiny. Torohevitra aloha ny ary ny eny a. Tonga dia ho eto any amin'ny dadaranay io. Fizako ty dadaranay io. Pisikida eto an-tanàna zany e. Mahalala ny lasa sy ny hoavy izy. Mahay ny zava-miafina sy ny tsy hita maso ihany koa. Mitsabo sy manafaka n'ireny resaka fanahy tsy hita maso ireny. Orineny a. Mpilalao-ody gasa nge raha ny fahalalako an'izany e. Eny anaka, tena mahay izy a. Tsy voatery ho ratsy daholo nge rehefa mpilalao-ody. Misy ody gasy manasitrana sy manafaka amin'ireny resaka fangejana ataon'ny fanahy ratsy ireny. Aza resenareo lahatra amin'izany a. Manana ny Andriamanitra ivavahako a. Tsara nge ny mivavaka e. Saingy misy koa ny olona nahazo fanomezam-pahasoavana manokana. Sy ndeha atory efa lava loatra le resaka e. Sady tsy misy ilako an'izany koa ny tena marina. Saina koa ty tany tika. Sady zara raha mamokatra veranga. Raha ny safidiko manokana aloha dia tena tsy nasiana vola intsony amin'ity e. To mandreraka fotsiny koa. Saingy neny sy ny fahakizitinany koa ve ho laitra kisoka amin'izany. Dry fa tsy hitojo very mamikiviky ry e. Fa andeha ho aiza ry izy zany.
Oka farako andeha hamonjy an'le sipa hoe reveny zany, ary maninona mora arahana tsy moramora e. Ie, dia ho hitako hoe iza le tovovavy malasa talazy. Tena hevitra mety zany e, ary aleo miafina sao hitany. Efa ora tokony hatongava ny Vasily zao. Izy nefa ty mbola tsy mipotra foana. Sa mety tsy afaka izy androany? Te ho any an-tranony anefa sao bediny reny be any ko. Izy koa moa tsy mety mampiasa finday mihitsy. Nefa nge dia tsy misy faneraserana mihitsy rehefa sendra taraiky fahatongavana tahaka an'izao izy. Ny mihezany fotsiny ary nanolotra azy an'ity finday tsy dia ampiasaiko loatra ty. Ataoko inino izy mantsy aho? Io ny fasasatra mijery io ra. Tena efa dodina mihitsy le ry izany a. Ary mety taraiky angamba le tovovavy andrasany. Iny eny fa misy tovovavy ny manatona azy avy ao afara iny. Ary tsy ratsy kosa aloha raha zao fahita azy zao a. Hitako moa le riny tsy maray lambako. Lava volo be rakala kely. Tena mafatifaty kosa aloha e. Robe lavatra eny amin'ny kitrokely ny anaovany. Fa iza ary ty sipy tsy mety tazako tsara koa moa ny endriny fa tena lavitra loatra. Manao ny Toto? Vasily, ary somary taraiky kely ianao zany a? Azafady letsy a. Efa ela be anga Toto ny andry ateto. Tsy efa ho adiny ray angamba zay e. Fa tsy maninona zany e. Ny fahatongavanao ny zava-dehibe amiko. Toto a, tsy avelan'ny neny be hifanerasera aminao tsony inge aho e. Dia izay no nahataraiky ahy satria mbola niresaka taminy aho. Fa misy inona ary Vasily? Na zaza nge mbola tsy hitany renibeanao akory e. Misy mitady hisompatra amin'ny fifandraisantsika ary Toto a. Mety hanahirana ahy nefa izany sady mety tsy afaky ny anan-dolo sy hiseho eto amin'ity toeran'ity tsony aho. Maninona? Tena tsy azoko ry Vasily. Aza vao tsara amiko izay tianao lazaina fa tena tsy azoko a. Mbola zava aminao zany e. Tsy mahafoy anao a saingy mety hifarana hatreo ny fiaonantsika. Hifarana hatreo ahoana e? Fiona miantony ilazanao an'izany? Tena tsy mahasaraka anao ange ary Vasily e. Na za koa aza tsy mahasaraka anao ange e. Saingy tsy afa manoatra tsika rehefa sakanan'ny olona ny fifaneraserako aminao. Zao ary andoantsika ho any amin'ny renibeanao fa hiresaka aminy aho. Olazaiko azy fa vonona ny akavady anao fa tsy anadalanao fotsiny akory. Tsy zany mihitsy ny olana ary fonso a. Inona? Mbola zava aminao ihany zany ho ihaman-tsainao. Zay aloha fa mandehana mody amin'izay. Eny ary. Iny eny fa lasa le sipa. Dia lasa kotojo namonjy ny lalany tsy moramora. Andraso arahako ny toerana misy an'iny sipa iny. Avy aty ambany aty lalako sady miafina. Ary aleoloha esoriko ty kapako ty fa somary ratsiratsy ny lalana. Zay. Ohatray. Fa lasa izy teo. Tena vao niondrika nanala-kapa dia tsy hitako izay naleha marina. Hitojo nefa iny mamikiviky mamonjy fodiny iny. Fa lasa izary ny lalany teo e. Mba halalako izany ka. Aleo aloha mipetraka dia mandinika tsara fa tena lasa manjavona fahafatra ny masoko ange. Sahala amin'ny hoe nanonofy aho.
Fa ahoana ary izany? Salama tsara very ny Ravao a. Dadandrina marina, tsara fa misaotra e, ary ianao manahoana? Zao e. Zao efa manomboka be tsara zao. Mahafinaritra izany dadandrina, dia raina ny tompo. Tena nanampy ahy tokoa mivavaka ary ny Ravao a. So ihany fa tsy nanaraka ny torohevitry ny olona miresaka odigasy sy ny sisa fa teo angamba ny raisiny. Misy marina izany teninao izany saingy misy lavika ihany koa e. Za zao hitanao zao dia tena mpivavaka. Tsy mbola hitanao nijanona teto an-tanàna teto angamba raha alahady fa dia any am-piangonana foana. Marina aloha izany e. Saingy tantaraka eo aminao tsara fa iny zanako faralahy iny a. Raha tsy nisy ody gasy iny a, tsy olombelona mirijarija takan'iny. Asa tadidinao tsara angamba izy iny le nivoto be fa saika aloha ny tongony a. Tadidiko tsara reny ka. Raha tsy diso ny fitadidiako a, izy le nilalao nanitsaka tery amin'ny vato be fanasinana angamba natonga an'izay. Tena tadidinao tsara. Nivoto kely oatra mony ny etim-boany dia lasa tsy zakany bataina tsony ny tongony avy eo. Tsoriko eo aminao tsara fa dadarana ivipisikidiny na sitrana azy tamin'ireny. Eny e, samy manana ny finoany inge ny Ravao e. Ny ahy aloha fivavahana ka dia efa etiko ambavaka trano ihany ny olako e. Izay no matezitra amin'ireto olona mpiray tanàna amintsika reto. Fa misy inona ry dadandrina? Fa tsy hainao ve ny tsaomiela eto an-tanàna e? Hoe ahoana? Lazainy olona fa miseho lolo ny le zanako. Lazaina fa mipetraka eny ambony fasana rehefa amin'ny atandro hoe vezivezy ery Andohasa e. Ny sasa moa dia milaza fa mahita azy mitondra jiro sy ny sisa. Toa efa eny kokoa izany zavatra ambaranao izany ko. Ny maty very ny Ravao afaka anao inona tsony a. Tomany eo ambaravarana eo hono le zanako rehefa amin'ny hariva. Za nefa mivoaka eo tsy mahita ninninona. Mahita lazaina ny olona e. Zany aloha ihany fa tsy aloha ve mandroso atao trano e. Tofanako resaka eto ambaravarana eto fotsiny ianao. Tena androso mihitsy moko. Mba mila fanampiana avy aminao amatsy fa tsy salamy ny Rasoa dia tsy afaka manotra e. Ianao matsy mba mahay ihany ko. Mahay manotra tokoa saingy tsy dia mitovy amin'ny ny Rasoa a. Avy zanana matsy ny tena haiko manotra e. Ny an'ny Rasoa kosa nge efa fahasoavanao azy manokana e. Ataovy amin'izay fahaizanao rehefa tsy maninona e. Mandro soa atao trano ary e. Miala tsiny fanelingely ena re. Tsy misy tsindre izany e. Ndao mandro soa. Ny dia mahalasa fisainana ny dody. Misy olana angany zanako sa toa tsy fombanao ny manjonitra tahaka izao matsy? Tena misy zavatra mahalasa fisainana ary ny eny a. Zavatra iny nanaka? Mba tantara ho an'ny eny e. Tena mino ary ny fa lolo mifanerasera amin'ny tojo iny a. Zany ho a. Fa inona no mahatonga anao miteny izany? Aza dia miteniteny foana ry doda, zava-dosa ange izany e. Zavatra hita masoko ange izany ary neny e. Lolo no mifanerasera amin'ny tojo fa tsy olombelona. Finina indray izany resaka reo mianakato izany e. Toa mareny ianarako aho mantsy. Ianao mantsy ry tojo dia tena mahafolotsy azo tenenina mihitsy a. Tsy efa mitenenao foana amin'ity fidiana alina ity. Tena leo an'ity be desina lavo ity koa ary neny a. Marina e. Vizavy eo aho zazakely aminao e. Za ange tsy mibidy ianao fa miteny sy mananatra fotsiny amin'ity fidiana alina ity e. Mbola ho sendra kalan'oro sy matotoa amin'iny lalana iny mantsy ianao dia ho tsaroanao tsara izao teniko izao. Tsy mandahitra amiko izany e. Dia izay izany no mahatonga lasa miakatra ery amin'ilay vato be fanasinana ery a. Lanitro, fa angaha miakatra eny am-panasinana koa ilay kely ity? Miakatra eny izy ry neny a. Eny izy mifanao fotoana amin'ny Vasilina.
Ilay tovovavy mahafatifaty azy. Ay moa izany lahaty dia manaraka ny lalakombako rehetra. Fa nareo mianankireto ve izany tsy misy hotsongolohana ankoatra ny fiainako e? Aleo anaka ianao moa dia ny andrenivohitra rehefa tsy azo tenenina. Be fadifady angeo ty tanàna ity ka mety hampidi-doza. Maro tsy voatanisa ny tranga amin'ny fony mistera eto amin'ity toerana ity. Ho anareo minomino foana izany fa tsy mandaitra ty amiko ho aho. Samy manana ny finoana io. Ary izay no nahatonga ny tompony teny hoe tongava aminao arak'izay inonao. Toeram-panasinana angery tojo ny toerana hitsakitsahanao iny. Tsy azo anaovana kapa sy kiraro eny. Ary enina mbom-piona ny kalan'ory sy ny matotoa ary ny vazimba sy ny karazany. Kanefa dia enina fa ka ny rivotra isy vazilina fa mbola tsy nahita ninina teny ah. Mbola tsy nahita ninina? Narahako mahazo hatramin'ny farany nge fihetsika lasy vazilina. Ary mbola narahako lalako mbanareo rehefa samy nody. Saingy vao niondrika nanala ny kapako aho dia nanjavona i vazilina olontilina. Maninona tsara hoe rododa? Zany e, nanjavona ho ah. Aza dia mirediredy letsa rododa kely ah. Tsy alefa tsy mifoka rehefa tsy mahazaka e. Aza mafy loha ianao rotojo ah. Mba iano ihany izany tenin'ny zandrinao izany. Dia atoa rehefa tsy handany andro iain'ny anganonareo mianan-keto ka. Salama ary ve vazilina sa inona nazo azy? Herinandro izay tsy nahitako azy tsony. Tena malahelo azy mafiaka. Ahoana re ny fomba mety ahitako azy? Dia ho tadiaviko any am-pasambahiny rangahy ity. Tsy maintsy hitako ny trano fonenanao ry vazilina. Ary na masika tahaka ninona aza ny remibe anao dia tsy maintsy miresaka aminy aho. Tojo ah, efa vita ny sakafo e. Miandry anao sisa dia afaka mihinana isika. Mahazo toanareo ry neny ah. Mbola misy olana kely aho dia ohatran'ny midiny vavoniko fa misakafoanareo e. Andray, fa tsy salama nga ianao sa misy nanaka? Nisy zavatra nolazaiko nanoana amin'ny fonao? Tsy misy ka. Aza matahotra ny eny fa salama tsara ihany koa. Salama ry hafa malain-komana fotsiny. Tojo ah, fantatro ange ianao fa manafinjavatra amiko e. Reninao any ary tojo e. Aza mba mianatra mandainga amiko mihitsy fa fantatro avy hatrany. Malahelo mafy an'le namako ary neny. Tsy haiko izay nanjoa azy fa herinandro izay tsy nionana intsony. Ary somba tsy salama kosa ary izy. Maninona raha tsy dia nany amin'izay misy azy ka? Ka izay mihitsy ny dia ataoko e. Efa izay mihitsy ny ato an-tsaiko. Dia hitsidika azy ary tsy maintsy mahita ny tranony any ninona zava-miseho. Oletiry tojo ah. Ahoana? Fa elahy ity ve tena efa mitady loza mihitsy e. Farana ohatreo amin'ny fifanerasera amin'ny sipa fahafiny. Fa sipa fahafa ahoana e? Raha irediredy aloha dia aza miresaka amiko ah. Sady tsy manam-potoana maliana ny rediredy lahy koa ny tena marina. Aza atao mampifamaly izany e. Rehefa makany amin'ilay namanao fotsiny ianao ah, dia ataovy eo paosy ity zavatra ity. Finitiriny eny ah? Tapakazo sa... Aza be fanontaniana fa izay fotsiny. Miaro anao iny zavatra iny. Tsy tiany ny lolo sy ny fanaratsiny ny fofon'iny zavatra iny. Atao ambava azy iny ny tena mety. Iny ny zavatra ao ka. Tsy azo ditazona an'ireny ah. Barao ihany lesy izay lazain'ny olona ary tojo ah. Sady relinange io e. Izay mahasoa alay ihany ny tediaviny. Fa impira veriko aminareo raha fa tsy mino an'izany aho ah. Sa ny atezitra mihitsy ve izany ny tadiavinareo e? Aleo izy reny ianao izay tiany atao any ah. Dia angina izany koa. Mahafoloa ilay zanak'areo ry neny ka. Ianao ve dia tsy mba leo miteny azy iny e? Olon-dehibe izy ka
aleo anao an'izay hita ny fa mety. Izany ny anao fa namelona fiara mba harao kely ingerododa hoeto ny motonao dia harao moramora veoriana. Miantoka ny solika laniko neny a. Miantoka ny solika laniko neny a. Tsy niadalany tojo mihitsy mantsy ny dia andaniako solika amin'ity vidina solika efa lafo ity. Mandehana rehefa hividianako ianao hoe vaza tao hitany hoe manaraka azy ianao a. Aiza moa le toerana fanaterako amin'ny Vasily iny e? Ohatrany misy fasana anankiroa milahatra izay le izy a. Eto ana no miverina ho izy rehefa tonga eo amin'ny fasana io. To fasana be dia be mitambatambatra reto hita amin'ny masoko reto anefa. Mety hoe any alohalohany angamba. To eto le izy ka. Fasana vita karo anankiroa milahatra dia misy lalakely misotra mankany. Ohatrany hoe mamakivaky an'reto fasana reto le lalakely. Tia mihitsy angamba ka. Eto izy ny lalana mankany aminay fa mivery eny eto satria tsy mbola tiako vita ny bebe anay ianao. Aleo ajanoko ity moto ity. Ry aloha ry mantsy izao ny fiarany. Dia lazay izany ny lalany teo e. To vasana daholo ny reto tazany masoko reto e. Sa nitsofoka ny anyelanyelam-pasana any izany le rira ny fahazoko azy. Fa efa tena mitapy ve mibandy iny e. Efa lavidavitra ihany izay lalana vitako izay ka. Raha ny firesaka Vasily tamiko anefa dia tsy lavitra eo amin'ny lalan'ny fiarany janonako iny no misy ny trano fonenany. Mety any amin'ny faran'ity lalakely ity angamba. Ary mifarany eto ange ty lalanyity izany e. Fasana anankiray ngeza be ny manoloana. Diso ary ve ny fitadidiako sa hono e. Nefa nge dia eo amin'iny fasana roa milahatra somary mitokatokana iny foana no isarahana e. Tojo a! Tojo! Toto ty niantso ty. Finona ny ataony lahatỳ anelakelam-pasana ty e. Nareo very tojo dia tsy mba matahotra n'izao fasana marobe mitandahatra izao a. Elahy ve ny tokony an-tany azy sa zany tokony an-tany Allah? Manao inona ty lahy? Mazava ho azy fa nenona niraka hanaraka lahy e. Fe lahatỳ ve tena efa verisaina sa maninona e? Inona ny ataony lahatỳ anelanelam-pasana ty? Mbola tsy mivalelangy eo fa nontaniako e. Tady ale olo tiako le siardoda. Fa nga aty le olo ty mipetraka. Ie, raha ny fitady tiako dia aty ny misy azy. Iny lalakely miditra makaty ny foana ny lalany mody rehefa manatitra azy a. Dia aiza amin'ireto fasana manoloana antsika reto no nidirana izany ka. Fialahy ty ve manany ihany sa mandrangitra mihitsy e? Misy trano hitalanga eo? Fasana ngely lazaiko amin'ny lafatsy ny temy mihitsy aho hoe trano e. Mety isy fitadidiana zany e. Ary eto aho vao mandinika fa fahasan'razandringahandrina nge ty manoloana antsika ity e. Hafa kely tahak'izao mantsy ny azy. Fasandringahandrina hoana le tirotojo a. Fakio io soratra io e. Raso hoe terako tompoko la Randry na manana Gilbert
Sirasoarylala Juliette Marie. Itompoko la Gilbert io Randriana manana io raha niteraka angiandrina. Vadiny tompoko la Gilbert kosa io Rasoarylala Juliette io ny reny niteraka angiandrina. Dia ho sanatry ve ka tsy mino an'izany tsy mino a. Tsy haiko aloha raha ino ialana tsiny fa izay marina ary ndao ody. Dia izavy izany no milevinao amin'io fasana io. Izy mivady lehibe ireo no milevinao dia miaraka amin'ilay zafikeliny Mevasoa. Vao 5 volana izay ho ihany nafaty azy. Hitako moa mbola vaovao be ny voninkazo etoko. Lasa raha mbola hitazataza ny lafa soky andain'ny lolo eto sady ilay fasana malaza masika lolo mihitsy nge io manoloana an'lahy io tsy tia hita ny bebe Juliette hipetraka eo ambony fasana eo Sura lahy. Andraso ilay tsordoda. Inona ary ty miazakazaka ty andraso ilay tsy ka ela ohatra mbola tamana beko. Le tiako andraso ilay tsordoda. Odio. Aiza olona ato ihany very Dadandrina. Manao ry sia. Tsara fa misaotra Dadandrina. Fahasalamanao izay no manao ahoana? Efa mety tsara ry sia, inona azoko atao sia? Mba misy zavatra tiako resahana aminao raha ohatra tsy manelingelina anao anefa. Sa misy zavatra mbola manahirana anao mantsiko? Tsisy manahirana fa mandroso midira ty an-trano. Eny ary androso tokoa moa izany. Mandroso fa aza mihafafa mazoso eza dia mipetrapetranaka. Sotra indrindra rery Dadandrina. Tsy izy isorana izany senga misotro kafe sa dite mety amin'se. Misy mangahazo sontsoko ngy ato andraso fa horosoka an'izay masaka ato se. Aza dia misahirana rery Dadandrina fa za nge va intsina poiziny sady tsy toetra ela io. Mba misy zavatra tiako resahana aminao fotsiny. Tsy fomba nay tsy mandroso sakafo amin'ny vahiny izany tsy tia. Tsy ela nge izany sady tsy misahirana fa efa voninato Andraso vetivety miresaka amin'ilany tsika mianaka rehefa avy eo. Eny ariko. Io se mazotoa fa reny mba vokatra te aminay dia reny mba azonay aroso Ka na ny ao aminay koa aza nge dia toy no masaka voninao Isaky ny makeny atsahany eny dia mangady antony foana koa. Eny anaka. Fotoana fahavokaran'ny saontsy sy ny vomanga mihitsy nge izao mangazo moa efa tsy lazaina intsony. Reny zao ny anay reny atao mangazo manitany se atao eny amin'ny masoandro reniko. Tsy mahagaga izany fa reny ange fivelomana aty ambany vohatra any andrenivohitra eny hifampidediavana mihitsy. Ny aty indray aloha dia tena hoe dakaniny amboa fotsiny araka amin'ny fitenenany fa eny avelantsika mianaka eo indresaka iny fa alefaso amin'izay indresaka se miandry an'izay olazainy se koa. Miala tsiny aloha ry Dadandrina raha toa mamofota mandry mahakasika an'izany zanako ao efa nody mandry izany mantsy ny tiako resahana eto raha sitraka ao moa izany. Fa ataon'izay inona ny zanako efa nody mandry? Manana olana kely ary Dadandrina. Tsy izany mantsy fa ahoana re izany nisy tovovavy izay fa nierasera tamiko tsy hitako intsony any fizan-kehitriny ka mahalasa fisaina nany mahakasika azy. Dia inona ry tovolahy ny ifandraisan'izany resaka izany amin'ny zanako efa maty? Aza vao tsara mihitsy aloha izay tia seho ambaraka toa manahira-tsaina izy izany Ianao iaraha fa ho azavaiko tsara aminao miainao se
Ray volana teo eo angamizay no natongavako teo tantanàna. Tamin'ny fotoana natongavako teo dia nisy tovavy izay sendra hitako tamin'iny lalana makaty amintsika iny lalana mandalo iny am-pasambahiny iny Noentiko tamin'ny fiara izy satria tovavy nefa mandeha irery amin'ny andro alina sady amin'ny lalana mangina. Dia nanomboka teo ny fandraisanay. Nihoana matetika izay ary nanomboka nanam-pitiavana azy aho. Vao nahita azy aho moa izany dia tena babo ny tena marina e. Dia niona sy niresaka foana nareo taty aoriana? Niona sy niresaka matetika izay. Ary dia milaza izy io fa zanaka ao. Tsy hitako intsony anefa izy ankehitriny ka izay ny antony iresahako aminao satria malahelo azy tanteraka. Tena te hahita azy mafy aho. Tsy haiko izay mahazo aho fa manofy azy foana amin'ny alina. Tovavy sala amin'ny ahoana izany ry sety? Izay moa le zanaka Ravoso avy any an-drenivohitra? Eny tompoko. Iza moa le anarana fiantsona se? Azafady fa tsy tadidiko. Tojo tompoko, izay ny fiantso Roa mianadany zanako naterako ry tojo aho. Erika zanako voalohany. Tsy eto toerana izy fa miasa somonina any ampitan-dranomasina any. I Mevasoa kosa ny zanako vavy izay zandriny Erika. Izy le netraka hatramin'ny fahafatesana voadimy volana mahery kely izay. Misy zanaky ny anabaviko izay any taizako ka asa raha izy io izany tovavy resansy izany. Mahagaga nefa dia teto foana izy nandritra an'izay fotoana natongavana sy teto izaiko. Vao lasa nanondraka any Antsahanjo izy teo. I mendrika ve? Eny anaka. Tsy izy ka. Tsy izy le tovavy mifanerasera tamiko. Fazilina no anarany fa tsy mendrika. Fazilina? Tatandrina, fa maninona ianao e? Izy ity marina. Areno ary sy azafady. Andraso fa areno. Ho bataiko ianao. Bataiko tsy ampandrina etsy ianao. Ay, misy lanjany ianao izany a. Losina akory ity e. Ao e, ao. Zay. Ny dokotera. Angano sy efa tsy normal izany vatako izany. Malemy aho. Aza mihetsiketsika eo mihitsy ary aloha ianao e. Sady hijery olona vetivety aho hijery ianao eto mandrapiveriko. Vonjeo re olona e. Vonjeo e. Vonjeo fa marary Tatandrina e. Vonjeo e. Nanokatra ny asa fanamboarana fromage teto Analamanga ny fromage Rivy Ambatomanga. Efa 4 taona tokoa izay no nampiroborobo ny fiariana ambanivohitra amin'ny fanodinana ny ronono ho fromage raclette, monster, gouda, beurre, yaourt. Misaotra anao manohana hatrany vokatra ny fromage Rivy Ambatomanga. Ka efa manao anso ny fahasalamanao ry Tatandrina? Efa tsy misy atahorana ka. Taitra tampoka fotsiny ary ny filazan'ny dokotera. Efa manomboka miverina ara-dalàna tsara ny vatako amin'izao. Tena miala tsiny ry Tatandrina raha ny zavatra nolazaiko no nanaitra anao a. Tsisy tsinitsy izany ka. Tena tsara ngamba ry Tojo raha misitaka kely tsy miresatresaka amin'ny Tatandrina mihitsy aloha ela satria mety hampiombony aretiny raingy ny fahitany alay. Za aloha ry Tojo dia mila miresaka aminao tsara rehefa tonga ny an-trano any a. Tena manao tao foana mihitsy ianao. Raha sanatria manino ny olo io dia asa fotsiny angamba izay azo anao. Azo menareo tsiny ry izy ry nendra vao a.
Tsisy tsinona izany fa nitadiny marina izy ary tsy nampoziny anay trano zavatra nolazainy. Tena tsy fisainana tsotro izao ny azy ry dadandriana. Olona efa tsy salama tahaka anao izao ny mbola moazana ny lasa sy ny sisa indray. Raha zaza kely aloha ianao ry tojo, tena nanaparako ny atezerako mihitsy. Tsisy tsinona ho azany mantsy anao hoe. Aleo ara izy hitaka kely mihitsy. Dia mbola mamerina ny fifonana rery dadandriana. Tiako loatra izy ka. Nanao an'izay fomba rehetra lalako ny marina mahakasika azy. Izay ny antony nanatonako anao fa tsy nisaina an'izay ampiombony aretinao mihitsy akory. Inona mbola merenanao an'izany resaka izany eto e? Lasa ianao mandeha mivoaka ny varavarana iso ampidodozy eto indray. Tsy aminao tokoa ny toerana ka tsy tsapanao mihitsy no mahazo arina iny. Mandehana mihitsy la mandeha mivoaka any loka. Fa maninona izy nroasinareo mianaka e? Aleo andery dadandriana fa mahazo fahasalamana ianao. Marina ny tenin'izy mianaka fa tsy misy adosono izany. Misaotra ry se. Rehefa matanjatanjaka dia miverina miresaka amin'se. Sao mba tsy mety izany ry dadandriana. Tokony tsy saina n'izany resaka izany intsony ianao fa izay hasalamanao atao. Marina mihitsy izany ry dadandriana. Misy zahatra tiako ho fantarina sy tiako hazava tsara amiko ry izy mianaka. Aza matahotra nareo fa tsy hampaninina intsony akory ny firesahako an'izany. Eny ary koa. Eto ny toerana fionako amin'ny Vasile. Mahatazana tsara ny tanana iray manontolo ny fipetrahany eto ambonin'ity vato be ity. Mahatazana tsara ny eny an-tsaha sy ny eny an-tanimbary ihany koa. Tsy tsaroako intsony ny rodin'ny masoandro rehefa tafiaraka aminy eto aho. Vasile, fa aiza ary ianao e? Inty ary tojo a. Vasile, Tojo a. Mitady avy ianao nefa matahotra indray e. Aza matahotra fa tsy ninona anao a. fa mipotra avy aiza ianao teo e? Fanontaniana tsy tokony hipetraka intsony izany ry tojo a. Efa manomboka fantatrao ny marina mahakasika. Tsapako tanteraka ny fitiavanao a. Saingy tsy afaka ny ara-dalana aminao a. Fa matoto tokoa ve ianao e? Tsy olombelona. Fanontaniana tsotra no petrako aminao. Tena tia tokoa ve ianao? Dia hatraiza ny fetra ny fitiavanao a? Na tiako azy ianao dia tsy afaka ny ara-dalana aminao ary Vasile. Ianao aza nge no teny an'izany vao teo e? Eny e. Saingy mahita fomba hahafahantsika miaraka. Amin'ny fomba ahoana e? Anambady lolo? Avelo ange ianao ry Vasile. Efa maty ianao ka tsy afaka ny fankaty aminao velively aho. Tamin'ny fotoana nampalemin'ny rainao raha nandreny anaranao izy dia nibadazina keo am-pandriana tao amin'ny efitrano fandriana aho. Teo no nahitako ny sarinao izay mipetraka teo amin'ny lompandrinany. Na tsy voazavany tamiko aza dia fantatro fa ianao no meva soa zanany vavy izay nodomandry ny mbola nalaza izay. Dia lasa matahotra avy ianao? Tsy te hifanerasera amiko intsony. Tojo a, nanome toky ange ianao fa ity hatrany ankoatry. Fotoana izao ry tojo a. Ndeha anarakara tena tia tokoa ianao. Amin'ny fomba ahoana ny anarahako anao e? Tena tia anao tokoa ary Vasile. Ary tsy mety manaiky ny saiko fa olona efa maty ianao mifandray ihany koa. Saingy voatery tsy maintsy hanamboatra ny foko sy ny saiko satria tsy afaka niaraka velively tsika.
efa nysarahan'ny fahafatesana ny toerana misy asy ianao. Dia hijanona ho nofinofy ihany izany re mifiarahana mamatra amin'izay nahafantarako anao reny. Tadidio Rotojo fa fotoana farany isehoko aminao ny androandroany. Tsy ahita intsony mandrakizay ianao aorian'izao ka sao mba hanenenanao Rotojo aho. Mbola tsy tara ianao raha hisafidy ny eto anilako. Tojo aho, tena tia tokoa ve ianao? Tena tia anao ary Fazila. Nandritra izay andro vitsivitsy tsy nahitako anao izay dia ila ho lasa dala mihitsy aho. Saingy ahoana indray e. Tojo aho, tena tia anao koa. Na tsy ary fahasambarana nandritra izay fotoana mifaneraseratsika izay saingy anao velomanao raha ho lafinao ny fangatahako. Tojo, aza mitanondrika ianao fa jereo ahy e. Mpanjiny tsara ny endriko. Tomangano hoany ny ranomasonao. Alahelo anao ary Tojo. Raha tia ianao dia ekeo ny fangatahako. Amin'ny fomba ahoana ho aho aminao? Amin'ny fomba ahoana ny iarahako aminao ry Fazila? Amin'ny fomba ahoana ny iarahantsika? Tsy mitovy tsontsika ry Fazila. Aza matahotra fa rehefa tonga ilay andro iray voatokana ialako etỳ an-tany dia hiara-tsambatra aminao any ankoatra mandrakizay aho. Tsy ry Tojo aho. Fa nahoana? Androany ny andro voatondra iarahantsika ho mandrakizay. Mitsangana ianao. Hitsangana ho aiza? Mitsangana ianao dia jereo ny aorianao. Ohatray marina. Toy efa eto amoron'ity vato be hitsanganako ity aho. Antsana be ny eny ambany any. Fanina miodikodina ny tany. Ordoda, fa mbola tsy tonga foana ve Tojo e? Tena mbola tsy tonga izy roneny a. Na za koa aza ne mba gaga sy miasa saina aminy. Tsy mahatelona n'ity sakafo tiaka. Efa ny 10 alina nge zao e. Inona ny antony tsy nodiny? Asa, mety tezitra amin'ilay mibidesina angamba. Kanefa nge ny fiara ny eo avelany io e. Dia mety ho lasa izary izy. Raha mpisotro toaka izy dia nataoko hoe lasa niara nisotro toaka amin'ny namany ihany. Izy nefa ny tsy misotro. Sady ety aza atao tsy misy olona mifandray amin'ny akory. Andeha hitady azy ary neny ka. So sanatria misy mahazo azy ihany. Efa amin'ny firy izao mbola tsy hita ihany kosa ve? Ary so dia mba lasa any amin'ilay namany mahafatifaty azy andray ary izy. Ka olona tsy fantatra akory ange izany ary neny e. Sady tena hafahafa mihitsy izao tsy fodiny Tojo izao ka. Andramotsoina hoe ry Doda. Efa niantso azy foana fa tsy nandray telefonina izy e. Misoa ny libra fotsiny. Andrasa nge, andraso andramantsika indray. Efa impiry aza iny niantso azy fa ohatr'izany foana. Tena manamafy ary neny a. Zao e. Mandeha voriana ny namanao rehetra. Atsoy daholo ireny namanao miara-manao baolina aminao reny. Rehefa tafavory daholo ny namanao dia zarazara ao amin'ny lalana samihafa. Vetivety ary ahy. Tsy ela dia tafaverina eo fa aza mihetsiketsika ato neny a. Dia alamino ny saina e. Angenary ianao e. Tsy atory raha tsy tafaverina eto ianao.
Neny a. Neny a. Tojo. Tosepitra be ianao fa misy inona? Misy inona? Toa mivandravandra fotsiny. Misy inona ho ah? Tena loza ry Neny a. Lozinina e. Lanitra maty ve zanako e? Dota, maty ve ho atojo e? Maty tojo. Amin'ny tony aloha ianao fa tsy maty izy. Fa naninona? Naninona ho any zanako ry Dota? Mioraha mangatsiaka aloha hosotroko fa niazakazaka be ary Neny a. Efa avy any amin'ny hopitaly io. Lozina ry ry Lanitra, maty ve ny zanako fa manafinamiko ianao e? Maty tojo. Saika maty niazakazaka marina mafy. Any amin'ny hopitaly tojo ry Neny a. Ary toy ny sainao fa tsy maty izy akory. Maratra miafany amin'ny hopitaly izy ary mbola tsy mahatsiaro tena aloha hatreto fa efa mitsabo ny dokotera. Andray ry tojo e. Fa naninona izy ry Dota? Naninona ny zanako e? Hatreto aloha dia mbola tsy fantatra mazava izay tena nahazo azy. Fa rehefa nikaroka azy ery an-tanàna izay dia tonga saina hijery azy ery am-panasinana satria eny foana mantsy ny toerana falehany matetika. Nitady azy manodidina sy tay anaty karihatra ry zalahy dia teo voatsikaritra fa misy olona midaraboka matory ery amin'ny farany ambany ery amin'ny antsany ery. Nikoropaka ny rehetra nijery azy. Inona fa hitojo hitorana tsy mahatsiaro teny io? Ka tsy efa maty ve zana ry Dota? Mbola tsy maty izy ry Neny a. Ny famonjena nentina tany amin'ny hopitaly satria hita fa mbola nisy aina izy. Hatramin'ny fotoana nialako tao amin'ny hopitaly aloha dia mbola tsy nahatsiaro teny izy. Dia mbola misy atenena ve ny aminy sa tsy avy latsony? Mbola mitsabo ireny dokotera ry Neny a. Efa manao izay ho afa ny dokotera ao fa an'Andriamanitra ny aina re. Andray rery zanako. Tena ho faty ny zanako ry Dota. Ho faty be tojo. Neny a, aza manao takio aloha e. Mbola mitsabo tsika izao. Tsy tokony handatsa-dranomaso tahaka izao mihitsy ianao e. Ka andao aro any amin'ny hopitaly. Tsy aleo ve raha maraina ry Neny a. Efa 12 alina ange izao e. Mandehana aloha ianao matory dia maraintsika miaraka makany. Misy bandy akamaray efa nanolo tena hiandry azy ao nge. Tsy ry Dota. Inona tsy ny toromaso atrehako amin'izao e. Mila mahita ny zanako faran'izay aingana. Andao ary izay ny sitraka ao e. Voninkazo daholo tsy ajeren'ny masoko rehetra. Ary misy tovovavy ry mijoro ery amin'ny sampanandalana ery izany a. Miantso angamba izy izany. Ye, aleo aloha nantona azy a. Tojo. Otray, ary tsy vaovao amiko ange izany feonao izany. Andraso fa tsy hitanao tsara ny endriko. Tahako nyity voloko lava be ity mantsy. Hoay, Vasile. Fa manao inona ty amin'ity toerana ity koa ianao ry Vasile? Dia ahoana fomba nahatongavako taty? Toa tsy misy ninona tsaroko mantsiko. Izaho no nitondra anao aty ry Tojo a. Aty ny fianan-tsy-tany raha tianao ho fantatra. Ahoana? Mba mahafinaritra anao ihany ve ny aty? Fiainan-tsy hita? Aty ankoatra ve? Aty ankoatra ianao raha afako. Aty amin'ny mandrakizay. Efa izao ange mifanirianao efa hatramin'ny le hoeniko ny haravony eto anilako. Efa maty azy zany? Tsika, mbola tsy maty ianao. Noentiko hiara iriry amiko fotsiny fa nahanao mba hanananao fanapahan-kevitra tena matotra.
Mbola afaka misafidy ianao rotojo a. Raha tianao dia afaka nomety anilako mandrakizay ianao. Dia ahoana ny fianakaviako ka? Ahoana eny idoda zandroko. Mazava ho azy fa tsy afaka nitoetra eo anilan'izy ireo intsony ianao rehefa misafidy no eto anilako. Nazako azy angema malahelo ny dady e. Malahelo an'iny sy ny zoko koa saingy efa njara tsy azo itovina ny Artojo a. Ianao kosa mbola manan-tsafidy. Misalasala tanteraka ary Vasila. Tiako tena tiako ianao kanefa anao ahoana eny raha tsy hotsony a? Raha tena tia nefa ianao dia ho adinonao tanteraka izy. Kanefa tsy manerana ao misafidinao Artojo a. Mbola manana fotoana andraisana fanapahan-kevitra ianao. Ary tokana ihany ny fanapahan-kevitra tsy maintsy ho raisinao. Eny e, raha sitrakao dia avy alao aloha andinika tsara. Ka tianao izany hoe toka hitsangatsangana. Mahafinaritra angena aty aminay Artojo e. Jereo amin'izao voninkazo isan-karazany izao fotsiny. Sa tsy tianao izao? Tena tiako ry Vasila. Tena hoe kanto e. Izany o. Etsiaro raisiko ny tananao e. Hoentiko mitety an'ity toerana mahafinaritra be ty ianao. Izany vera halako. Miainaki malala. Jereo angery rano mikoriana mahafinaritra ry. Dia jereo fa mpifankaty tahaka antsika daholo no tena mianoka ny asambarana eo amin'ny toerana io. Ay, vareka mahafinaritra be tahaka an'izao ny aty amin'ny fiainantsika aty e. Retsy olona retsy angamba izao mpianaka e. Ie, andraso fa ilazako tsy ambaratelo ianao. Hitanao, rehefa marary mafy ny olona ray na ao anatin'ny tsy fahatsiarovany tena dia miriaria aty amin'ity toerana ity ny fanahiny. Afaka miaona sy mifanerasera amin'ireo havany efa maty izy amin'izay fotoana izay. Hitanao ry isam-panandalana ny joroko ry. Ie, hitako tsara io ka. Io ny lalana tsy azo itovina aminy Artojo. Rehefa voatendry izotra amin'ny osampanana io ianao dia tsy afa-manoatra. Any ny lalan'ny fahafatesana aminy. Dia ahoana nefa mbola afaka misafidy ka? Mbola afaka mandray fanapahan-kevitra hoe anaraka anao na tsia? Satria mbola tsy anjarana ianao. Misy anjara sy lahatra ange ny fahafatesana Artojo e. Izany koa ve dia tsy ho fantatrao e. Dia iza no mandahatra azy ka? Izy Andriamanitra tompon'ny aina ka. Mbola tsy anjaranao ny fato Artojo a. Saingy afaka makanao raha tianao no eto anilako mandrakizay. Tiako ianao ry Vasila saingy rehefa tena nandinika dia aleoko ihany miverina any amin'ny tontolon'ny velona. Mbola tsy mahafoy an'ny eny sy doda zandroka. Eny ary miandranao Artojo a. Na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy mbola eo any indraitsika. Velomy Tojo malalako. Velomaki Vasila malalako. Mba efa manahoana izy io roneny a? Ahoana ny dokotera taminy? Mbola misy fanantenana ihany ve? Tsy haiko ry anako. Mivavaka ho azo nazontsika mianaka atao. Raha ny filazan'ny dokotera dia io lohan'ny vaky io ny tena atahorana aminy. Ka ny anjera feny ambony vato ange izy raha ny tompatombana natao e. Efa manao fanadihadiana mantsy ny mpitandro filaminana. Avy eny ambonin'io vato be fanasinana io izany izy no nilatsaka tany ambany. Tena izay mihitsy roneny a. Fiarovan'Andriamanitra ny tsy nahafaty azy. Tsy tonga dia nitotona mantsy izy fa mbola nisy sapakazo nitaty azy dia izay izany izy vao nitotona tamin'ny tany. Nisy rovitra kanjita mantsy tamin'ireo sapakazo nitaty azy. Ordoda? Efa mirefo 30 metatra ange ny avy ny vato be iny raha alaina avy ety ambany ety. Dia mbola ho velona amin'izany ve ny zanako?
Mahireza mivavaka rezy nefa mahay zavatra tsy takatry ny saintsika olombelona izy Andriamanitra. Eny a Doda, mba omeo rano le tsy fa mangetaheta. Ry lanitro, nahatsiaro tena ny zanako, nahatsiaro tena izy ry Doda. Velona ny zanako, velona ny zanako e. Tojo, ao tsara vela. Isotro rano? Omeo rano le tsy fa tena maina ny tendako. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra Tompo, misaotra ny valy ihany ny vavako. Aza mbola mihetsika mahery aloha laha fa mbola misy maratra ato amin'ny lohan'ny lahato e. Andraso ka raha nosotro olona vetivety ah. Inona mba tsaroin'ny vavanao e? Amony gisiny eny sa vorontsiloza ny tianao? Ao alorony fa izy aza mbola misy sérôme. Mbola tsy afaka misakafo raha tsy mipitsabo no miteny. Herinandro tsy ny sakafo ngeo zanako ry Doda e. Noana io. Misy sérôme izy fa aza presanao aloha e. Mbola reraka izy fa aleo akaina tsara. Andray izany hafaliako e. Tena feno tanteraka amin'ny foko ry Tojo. Velona ihany marina ilay sombon'ny aiko. Dia raina ny Tompo e. Walter Doda, mba afaka manadio fiarako ve la fa nangaram-pitso a? Raha mametraka volona dia ataoko manjelatra tsara io e. Sasako madio tsara hatramin'ny kodiarana azako. Le tiako le tsy vola foana. Tsy mba misy fitiavan-joko mihitsy ve fa dia vola ihany no mibahana ao an-tsain'lahy ao e. Ka vola le tsy niozatry ny fiainana. Raha tsy misy vola nga mandeha zao fiainana izao e. Sahoana ry neny? Zay vazovazon'ny Doda very Tojo ah. Aleo fa sasany madio avy eo e. Ataoko mahita io raha tsy manasa an'io. Zay mihitsy. Ka po iorony eny fa tia vola loatra. Ne vele tsy dia vita hikapoka tsony a. Lambany azy ila tsy ho zakaniko. Jerenge ty izy fa mirefarefo mamafalalany. Nataovy ara ho hitanao kely. Antitra zao raha matoa zao fa mbola matanjaka. Omeo teny angady hitazomako azy. Mandehana ary miady vomangy. Io sy bika dia fenofo izany zao ny ankotrana tsy ampy aminay sy Tojo. Sahoana litiry Tojo. Aza mety azany ianao ry neny a. Tsy tio ny aina fa ianao ngefa miereraka e. Tsy mitovy amin'ny teo aloha tsony. Mba misangy alesy vanely le tiako izany. Fa hono ary izy mianaka. Mba manao ahoana marina izay ny fahasalaman'ny dadandriny e. Efa mihatsara re izy. Efa miverina mandehandeha tahaka ny taloha indray azy izy ihany ko. Vao tamin'ny maraina zao izy no hitako. Sady milaza ny hitsidika lahatinga izy e. Tsy nitsahatra ny nanontany ny fahasalaman'ilay izy nandritra ny fotoana ny diran'ilay hopitaly reny. Mety ampisolana ny fahasalamana vera mandeha mitsidika azy mialohan'ny hodiko any an-drenivohitra. Inona moa ny olana amin'izany anaka? Raha azo atao fotsiny dia aza miresaka be mahakasika an'ilay zanany efa maty. Sao dia ampitombony tsy fahasalamana iray mantsy. Aza matahotra neny e. Haiko tsara no miresaka amika. Mba te-hanao veloma azy fotsiny a. Eny ary anaka. Ato very dadandrina. Ody ny ato. Tojo, maro sorsy e, midira ty atrana e. Aza mihafahafa. Aleo eto ivelany eto ihany ry dadandrina. Tsy hijanona maharitra akory aho fa mba tia hitsidika sy hanao velomanao fotsiny e. Ay, ndry fanga ody sady ry tovolahy. Voviana veny tonga dia ody sady re. Tsy tamana? Tsy hoe tsy tamana fa mbola be ny andraikitra miandry any an-drenivohitra e. Ay, ie. Ka efa mba nanao ahoana aloha ny fahasalamana e. Efa tsisy atahorana intsony.
Tena efa me tsara loatra eto e. Fianao any manahoany e? Zao ifita sy mitsangana tsara sy mavitribitrika zao ka. Za koa tsy mitsahatra manotanjatena e. Anisan'ny zavatra rena tory dokotera matsy zay. Hitako mazoto mitsangatsangana mihitsy ianao ko. Rehefa maraina sy hariva dia mivezivezy manodidina ty tanàna ty ny ataoko. Sady mba maka rivodrivotra e. Raha matovato kokoa moa tsy eto fa lasa ny ala sasatra any amin'ilay zanako lahy velony ihany dia mahatsiaro mangina rery aho e. Ankizy tsy afaka nipetrapetraka fa manao raharaha eny an-tsaha dia za rery ny ato. Fa na izany aza tokony hisy olona ho namanao foana ato a. Na dia hanala fahanginana fotsiny ihany aza. Efa zatra ary sy tsisy olana amiko izany fa avadika ho any resaka e. Hoe ahoana izay ry Dadandrina? Nanofy amin'ny mivasoa zanako ary sy alina. Le zanako efa maty e. Mivasoa moa no fahalalan'ny olona azy fa Vazila kosa ny tena anarany. Mivasoa Vazila ny anarany feny e. Izy moa fotsy ny endrika vazaha sy lavalava orona izay ka zay nanaovana azy mivady ny anarany hoe Vazila. Andraso vetivety nge fa misy sariny ato asehoko an'se. Dia eo alaiko mihitsy ny alboma misy ny sariny amenakavy. Vetivety fotsiny ary se efa tsy dia hita ny endrika eo intsony ary Vazila. Tiako loatra mantsy ianao saingy tsy natao hiara-dalana amiko. Tiry se roa volana talohany nafatesana nakany an'ity sary ty. Lava volo be gagany zay zanako zay Tahako izao mihitsy le nahitako azy farany. Na ny fitafina teny akodiny aza dia reto anaovany amin'ny sary reto mihitsy. Reto izao ny sariny tamin'ny mbola kely dia ty ny sariny mianaka tany velany. Tamin'ny Paris io sary io. Nanao fianarana tany mantsy izy. Fa hono ary Dadandrina? Hono ary se? Inona marina moa zany tena antony nahafaty azy indrisy felona ary se misy ratsy fanangy eto amin'ity tanànantsika ity. Rehefa navita amin'ny fianarana tany velany Vazila dia no taty an-tanàna izy mba niala sasatra kely. Nanao fety be zay nandraisana azy ka namonompo sady nanasa ampiray tanàna akanjo tsy nahafalany sasany zany e. Nisy namorika le zanako ary ray volana ihany izy nararandamaka teo am-pandriana dia maty. Nanao zay afaka tamin'ny fitsabony zay fa tsy nahomby e. Ndray marina. Taitra tafafatesany io zanako io no natapaka lalan-draha tahaka an'izao. Efa nanomboka nisy fanantenana mantsy ny fahasalamany satria nanatona an'ireny mpitsabo gasy ireny zay rehefa tsy nahomby fanafodiny dokotera. Saingy indrisy ry se maty an'le zanako. Mahereza Dadandrina. Tsy misy hijanona mandrakizay eto ambonin'ity tany fandalovany ity fa tsy maintsy mbola hifankahitany amin'ny mandrakizay ihany tsika rehetra rehefa tonga le fotoana voatendry elany ety. Mara zany ry se nanofy azy falifaly be alina ary laza tamiko izy efa sambatra any. To nitondra hero any fahalalako fa efa sambatra izy any amin'izay toerana misy azy ihany. Minao fa ho fonatra eo koa ny resaky ny olona milaza fa mahita azy etsero satria efa tafapetraka tsara any amin'izay toerana tokony isy azy ny fanahany. Marina zany Dadandrina. Efa sambatra izy. Tsy misy tokony hampalahelo anao intsony fa efa tena sambatra tanteraka izy ihany. Fa se koa nga nanofy azy? Tsy nanofy azy fa niona mivantana taminy mihitsy tany akotra. Niona mivantana tany akotra? Raha mazoto ianao dia ndeha hiaraka amiko anatitra voninkazo eny amin'ny fasany rahampitso. Tsy manina mihitsy ka. Tena mazoto ary se roviana moa sy any mody.
miainga raha-pitso ataondro eo vo maraina fito dia alaiko amin'ny fiara eto ianao. Ena sia io mana vo maraina zany e. Natolotry ny asemo radio anareo teo itomboko vavy Fazila. Fizarana faharoa sady farany tamin'ilay tantara indro miseho nosoratany Rado Andrianiaina. Novelomin'ny Louise Ravelsoa sy Nanja. Miaraka tamin'ny Zoma amin'ny Rina, Fetra Sarobidy ary Christophe Rabearmanana. Nandray feo sy nandrindra raha teknika Mamy Arvony, Nana Tontosa, Nanja Razafindrakoto.